Mbola hiara-mivavaka isika rehetra tompo. Mbola manao ny fisaorananao zahay, ary Andriamanitra rainay sara indrindra ny an-danitra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. No ty fotoan-dehibe mahafinaritra izay amorianao anay eto, ifampahiresanay amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao indrindra satria dia nitahy anay tao anatin'ny fotoana maro, nandatolato ny fiainanay ianao, ka na dia tao aza ny zavatra sarotra mifamahafaty amin'ny fiainanay, dia mitahiry anay mandrakariva amin'ny fahasoavanao sy ny teninao ianao, ary dia izany mahatoy izao anay eto, mbola velonaina mahazo mifanatrika eto, ary dia mivory eto no zao fotoan-dehibe isan-keritaona ny topy sady zobily ny ray aman-dreninay izao. Mangataka anao ry Jesosy Kristy tompo hitantana ny fotoana rehetra, ny programa rehetra, ny asa rehetra izay ataon'ny fiangonanao eto, mba isehoan'ny voninahitra ao tokoa, ho fampahiresana ny finoanay, mba hiorina sara aminao, ka na dia ho aza ny zavatra mafy tafio-drivotra mety miseho, dia hahazoro hatrany izahay satria mahatoky tokoa ianao zay efa niantso anay hanana anjara ao amin'ny famonjenao. Dia taio ny teny zay ho lazaina eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Voalohany indrindra ry havana, dia miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo, tratra ny zao isan-keritaona ny tompo zao indray, sady mahatratra i fotoan-dehibe ity izay hanokafana ny zobily ny ray aman-dreny tonia ny fiangonana loteranina malagasy mivady, zay tanterahina isa Sinota moa, ary ato amin'ny sodam-paharitany afovoany dia eto amin'ity toerana masina, eto amin'ity tompy masina ity no sitraky Jesosy hanokafana an'izany, ary dia ny faratapony io tanterahina ao fianarantsoa. Miarahaba sika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo, no hitahin'Andriamanitra tonga eto, ary dia mahatratra ity fotoana ity. Ny lahateny zay momba ny fanevany zobily ny ray aman-dreny tonian'ny fiangonana loteranina malagasy, dia zay hitasika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5, dia ny andininy 420. Tesalonianina voalohany toko 5, ny andininy 420,
Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mahatoky izay niantso anareo, sady izy hiany no hanefa izany. Mahatoky izay niantso anareo, sady izy hiany no hanefa izany. Amen. Teny nalaina tao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika, izao faneva izao araky ny efa voalaza teo. Taratasy zay ho famporosiha, ho fampaherezana ny kristianina tao no reo zava-sarotry izay nosedrainy ty fiangonana tany Tesalonika ity, dia ny fanenjehana izany. Raha ny zavatra sarotra tahaka an'izany zay hanjo ny kristianina, dia zavatra efa nampiomany Jesosy Kristy ny mpianany zany. Efa nolazany Jesosy Kristy mialoha tamin'ny mpianatra ny hisiany izany fanenjehana atao amin'ny fiangonan'Andriamanitra izany. Tahaka izay ilazany Jesosy Kristy ny hoe hanenjika anareo mitety vohitra izy, handroaka anareo hiala tao amin'ny sinagoga izy, eny hamono anareo aza izy. Ka dia nolazany Jesosy Kristy zany mba tsy ho tonga tapoka tao amin'ny mpianatra. Amin'ny ankapobeny dia zavatra tsy mahazatra asika ankehitriny, tsy dia fahita eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny ho iaho hoe amin'ny ankapobeny ny atao hoe fanenjehana. Fa raha antantara amin'ny fiangonana kosa nefa nijerena hatramin'ny voalohany ka mandraka ankehitriny, dia hita sy fantatra fa nisy vanim-potoana sasany izay nisiany izany teo amin'ny faritra samihafa teto amin'izao tontolo zao. Raha tsy hilaza hafa-tsy izay niseho teto Madagasikara tamin'ny andro Ranavalona mpanjaka isika. Fa izay voakasitra resahana eto dia ny fanenjehana izay niseho tao amin'ny fanjakana Romanina tamin'ny fiangonana voalohany tany amin'ny taonjato voalohany tany. Nahoana moa ny nisy fanenjehana? Ny firenena izay nitapahan'ny Romanina tamin'ny fotoana ny testamenta vaovao dia mazana reny firenena reny dia navelany hivavaka amin'izay Andriamanitry ny firenena ihiany. Kanefa na dia nahazo nalalaka hivavaka amin'izay Andriamaniny avy aza nisam-pirenena, dia tsy maintsy nanaja sy nanaraka ny Andriamanitry ny Romanina ihany koa. Ary tsy neken'ny Romanina mihitsy raha misy olona tsy nety hivavaka tamin'ireo Andriamanitra izay voatendry ny fanjakana Romanina hivavahana, araka ny fomba voatendry izay nitendren'ny fanjakana. Ary nisy aza amperorana Kaisara Romanina
izay nanangana ny sariny ho Andriamanitra hivavahana, hiakohofana sy hanaterana fanatitra, zany hoe nanao ny tegnany ho Andriamanitra ka dia nanery ny olona hivavaka aminy, nanery ny olona hiantso azy hoe tompo Kaisara na Andriamanitra Kaisara. Dia natao didy mihitsy zany, ka nisy fanatanterahana reo didy reo dia noheverina ho fahadisoana amin'ny Kaisara izany. Nisy fanatanterahana reo didy reo dia noheverina ho fandikana ny didim-panjakana, fahadisoana amin'ny fanjakana. Tena heloka be vava mihitsy, tena mahafaty. Io lay lazaina hoe crime de lèse-majesté. Dia mazava ho azy amin'izay fa zavatra tsy ho azon'ny kristianina ekena mihitsy zany didy zany fa mampanota azy. Tsy eken'ny kristianina mihitsy zany fa mampiondrika azy eo anatrehany sampy, mampanohitra azy mivantana ny didy voalohany manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izaho ihany, ka dia tsy azo idivirana ny fanenjehana. Eo andaniny zany ny fahafanampon'ny kristianina, ny fahasotoan'ny kristianina izay mampiely ny finoana, mizoro vavolombelona ny finoana, ny filazan'ny kristianina fa ny fanjakana romanina izay noheverin'ny romanina fa haharitra mandrakizay dia nilazan'ny kristianina fa tsy haharitra mandrakizay zany fa ho rava. Ny toroteny izay nataon'ny kristianina mahakasika ny hoe ny olona rehetra dia mitovy, tsy misy jiosy, tsy misy grika, tsy misy ambony, tsy misy ambany, tsy misy lehilahy, tsy misy vehivavy, fa ny olona rehetra dia mitovy eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo dia napahadikidiky ny romanina, napahatezitra azy zany ka dia nahatonga azy hevitra fa reto kristianina reto dia tena fahavalon'ny fanjakana sy ny lalàna romanina mihitsy. Vokany vagnona ny fanenjehana ny kristianina, ka dia niseho tamin'ny endrika samihafa ny fisarana ny kristianina ho famaizana azy, ho fampizaliana azy. Niseho tamin'ny endrika samihafa zany, ao ny fanerena handany tompo amin'ny alalan'ny fanojonana an' Jesosy, fitenenan rasy an' Jesosy na terena ny kristianina mba hiteny rasy an' Jesosy, hanompa azy. Ary dia nisy aza kristiana zay mandady koa satria mamy ny miaina. Aleo maty apiso toy izay maty androany. Ary dia zany mahatonga ny Paoly apôstôly hiteny eo amin'ny Koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo hoe koa mampahafantatra anareo fa tsy misy ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka hanao hoe voaosina Jesosy, ary tsy misy mahay manay koa Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Miseho amin'ny alalan'ny famaizana ho fampizaliana izay miafara amin'ny fahafatesana, fampizaliana samihafa izay miafara amin'ny fahafatesana izany fanenjehana izany.
dia ao ny fampigadrana, fampidirana tragno maizina, fanomboana amin'ny hazo fizaliana, fandoroana velona, fanipazana ho viravirainy bibidia ao anaty lavaka na ao amin'ny trano filalaovana. Ao ny sofana velona zany, ao ny nombotana ny rasa tanana, ao ny nanodinana firaka mahamay ny tegna. Zany hoe natao avokoa izao fomba fampizaliana mampangirifiry sy taty ny aina rehetra izao mba hahatonga ny kristianina handany Jesosy. Ka raha mba nisy no tapahandoha dia no heverina hoe toy ny famindram-po zany, satria tsy dia nisy fampizaliana firy. Zavatra sarotra tahaka izany no toetoetry ny fanenjehana izay nahazo ny fiangonana tamin'ny andro taloha, ary dia anisan'izay nisehoan'izany fanenjehana izany ihany koa ny fiangonana izay nanoratany Paoly apôstôly dia ny fiangonana tany Tesalonika izany. Dia sara raha zeresika, anaovasika zeritodika kelikely ny tantaran'ny fiangonana, dia ny fiangonana Tesaloniana na ny fiangonana tao Tesalonika tamin'ny fiandohany. Voalohany aloha dia ambara eto fa ity epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana ity no epistily nosoratany Paoly voalohany amin'ireo epistily maro hitasika amin'ny testamenta vaovao. Dia ity no nosoratana voalohany raha ny fotoana nanoratana azy no heverina. Tamin'ny dian'ny Paoly faharoa izay nanaova ny asa misiona, nitorian'ny filazantsara, nagnatanterahany ny hafatry ny tompo hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo mitorian'ny filazantsara, ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ka tamin'ny dian'ny Paoly faharoa nanaova zany asa misiona izany no nanorenana ny fiangonana tao Tesalonika. Tamin'izany fotoana izany lay tanàna tao hoe Tesalonika dia tena tanàn-dehibe, niorina teo amoron-dranomasina ary dia serana samby zany, mifamoivoy ao ny olona, ka dia tanàna malaza noho ny varotra. Maro ny mponina tao satria misy amin'ny 2 hetsy androany tamin'izany fotoana izany ny mponina tao. Ny akamaroany dia Grika, misy Romanina, nefa dia nisy jiosy maro ihany koa tonga tao izay voasity ny raharaham-barotra tamin'izany fotoana izany. Dia izao no zavatra nisy, nalaky nandray ny filazantsara ny olona tao Tesalonika. Fa andro vitsivitsy nahatongavan'ny Paoly tao dia betsaka ny zentisa no papi ny filazantsara, nisy ireo jiosy, ary maro koa ireo jiosy izay lazany hoe mpatahitra an'Andriamanitra na proselita no nandray an'i Jesosy. Dia
Niroboroby fatratra zany fiangonana vaovao zany. Kanefa noho ny fialonan'ny Ziosy dia voatery sy maintsy nandao ilay fiangonana vao naory ny Paoly. Rehefa afaka 2 tokom-bolana nitoriana fatratra, nikatrohana fatratra tao Tesalonika, dia voatery niala tao izy noho ny fanenjehana mafy izay nafisiky ny Ziosy. Nampangahiny Ziosy tamin'ny mpanapaka Romanina fa Paoly apôstôly sy ny namany dia mampitabataba vahoaka ka tahanangana mpanjaka hafa izay atao hoe Jesosy. Ka noho ny fifofoana mafy ny ainy apôstôly dia nalefa ny namany tamin'ny alina izy hiala tao an-tanàna. Mbola nitohy ihany ny fanenjehany tao Tesalonika, na dia efa niala tao azy ai Paoly. Noho zany dia na dia tany amin'ny toerana hafa izy, tany Atena, dia sy afaka tao asain'ny Paoly ny fahasiarovana lay fiangonana vaovao izay niroborobo fatratra nefa dia efa senainy fanenjehana sahady. Sy afaka tao asainy zany, manahiny amin'ny manjo reo kristianina vaovao izay vao niovafo reo izy. Noho zany dia te hiverina hamangy azy izy, hampahery azy. Nefa sy azo nataony zany noho ny fisakanana nataon'ny fanjakana Romanina. Ka dia nataony naniraka lay zanany ara-panahy dia i Timoty niainga avy ao Atena mba hamangy ity fiangonana izay mbola zatra vao amin'ny finoana ity. Hamangy azy, hamantatra ny zava-misy, hampionina sy hampahery azy manoloana ny fanenjehana misy. Rehefa niverina i Timoty ka nanao tatitra tamin'ny apôstôly dia vaovao mahafaly no nolazainy fa mahazaka tsara ny fanenjehana lay fiangonana vaovao ao Tesalonika, ka maharitra amin'ny finoana sy mivadika na dia ao aza ny zavatra maro, zavatra sarotra izay mianjady aminy. Ka vokatra zany hafalian'ny apôstôly zany, rehefa mandre ny tatitra avy amin'ny Timoty izy, fa mahazaka tsara ny fanenjehana, miaritra tsara, mijoro tsara sy mivadika, fa vao maika aza miroborobo tsara lay fiangonana ao, dia faly Paoly ka dia manoratra izao taratasy ho an'ny Tesalonianina izao. Koa satria fiangonana mahafinaritra toy izany ty fiangonana vaovao ty, dia amin'ny fofeny fanantenana no ampirosihan'ny Paoly apôstôly ity fiangonana ity mba handroso bebe kokoa hatrany amin'ny fahamasinana, amin'ny fofeny fanantenana no agnanarany azy amin'ny lafy zavatra maro mba hifato ny fahotana izay fanaon'ny gentilisy
toy ny fahalotoam-pitondran-tena sy ny tsy fahamarinana eo amin'ny raha samihafa andavanandro. Izay raha lazaina amin'ny ankapobeny ny zavatra misy ao Tesalonika. Zany hoe fiangonana izay mizoro tsara, miatrika tsara ny ady ny finoana, na dia ao aza ny fanoherana atao izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fanenjehana izay ataon'ny Jiosy sy ireo mpiray kombakomba azy avy amin'ny mpitondra Romana, dia aporisihina ty fiangonana ity. Ao moa ny anatranatra maro samihafa izay tsy hidirantsika eto satria io fiangonana io dia lazaina fa tena fiangonana modely zany, ary nilazany manerana ny manodidina tamin'izay fotoana izay dia tena tsara laza mihitsy. Ka ny ataon'ny Paoly amin'ny maharay mandreny azy dia fananarana mba haritra amin'ny finoana, mba hirosy bebe kokoa hatrany amin'ny fiainam-pahamasinana, hizoro hatrany hatrany ho vavolombelona ka tsy hivadika amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Hoy ny faneva izay anjaratsika eto: mahatoky izay miantso anareo sady isiany no hanefa izany. Ity fananarana izay ataon'ny Paoly ity, izay tsy hafa fa famporosihana ny kristianina tao Tesalonika mba hiroso hatrany amin'ny fiainam-pahamasinana, satria zany fiainam-pahamasinana zany dia mahakasika ny lafim-piainana samihafa. Raha vakisika ny episty ity dia voafaoka amin'izany fiainan'ny fiangonana izany izay ampirisihan'ny Paoly apôstôly ireo lafim-piainana samihafa andavanandro eo amin'ny fiainany miny. Ka faranan'ny Paoly apôstôly zany amin'ny teny firarian-tsoa, amin'ny teny fangatahana amin'Andriamanitra, izay lazainy amin'ny 7:20. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka ao ka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo sy ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay niantso anareo sady isiany no hanefa izany. Izay kendreny Paoly voalohany indrindra zany amin'ny fiangonana io amin'ny alalan'izao taratasy zao dia ny hahamasina tanteraka io fiangonana ao Korinto io, ny hahamasina azy tanteraka. Ny hoe masina moa dia teny mahazatra atsika, teny mahazatra atsika zany satria dia teny fiangonana, teny faheno andavanandro. Fa manao ahoana moa ny fahazahoantsika ny hevitra izany hoe masina izany?
Ary mety azosika ihany tokoa ny heviny fa ny fahazahoantsika azy eo amin'ny fiainantsika. Ny hoe masina dia voavaka tao anatin'ny maro, voatokana. Zany hoe navahana tao anatin'ny maro, tao anatin'ny hafa, dia atokana ka voatokana ho amin'ny toerana anankiray na ho amin'ny zavatra anankiray. Zay ny hoe masina. Ohatra raha mitenitsika ny hoe lamba masina, tahaka izay fanao amin'ny altara ohatra, dia tsy hafa fa tahaka ny lamba samy hafa rehetra izany. Saingy navahana tao anatin'ny betsaka, navahana tao dia natokana, ary tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa izy, hafa sy io zavatra nanokanan'io azy ihany. Ohatra raha mandray ny ohatra kapoaka sika na vera sika, dia fantasika fa tahaka ny kapoaka hafa ihany zany, tahaka ny vera hafa samy hafa ihany zany, fa nalaina tao amin'ny maro izy, dia natokana ho amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Ka koa satria natokana ho amin'izany izy, dia miavaka, tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa intsony, tsy azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa intsony, fa dia izay ampiasain'i Jesosy azy amin'ny alalan'ny sakramenta masina ny fanasany tompo izay. Ary satria tsy mifangaroharo amin'ny zavatra hafa izy, dia lazaina hoe madio izy amin'izay. Isika fiangonana dia matetika no lazain'ny apôstôly fa fiangonana masina, olona voantso, olona masina. Ary ao amin'ny fanekempinoana dia tena izany koa no ilazana azy, mino ny fiangonana masina. Inona moa ny mahamasina antsika? Inona ny mahamasina ny kristiana? Inona ny mahamasina ny mino? Dia tahaka ny olona hafa eto amin'izao tontolo izao, saingy noraisin'i Jesosy navahany tao anatin'ny maro, ka dia natokany tamin'ny alalan'ny batisa masina. Fa ny vavaka ao amin'ny batisa dia milaza an'izany, ny batisa no hiterahanao anay ho zanakao, amin'izay anao anay ho afaka amin'ny ota, sy anamasinanao anay amin'ny fanahinao. Hoy ny vavaka rehefa manao batisa ny fiangonana. Ny batisa no anamasinanao anay amin'ny fanahinao masina. Zany hoe amin'ny alalan'ny batisa dia niraisin'Andriamanitra ho zanany ny mino, naterany ho zanany, ary dia izany tokoa. Fa ny kristianina na dia kristiana manao ahoana izy, na dia mahafatra-po, na dia matitra manao ahoana, na pastory izy, na mpiandry izy, na dia kristiana mafana fo sy matitra manao ahoana izy, ny kristianina dia tsy miteraka kristianina, tsy miteraka espèce kristianina ny kristianina, fa tonga kristianina amin'ny alalan'ny batisy, noho ny fanamasinan'i Jesosy azy ao amin'ny batisy,
ny mino, zay vao tonga olona masina izy. Ka amin'ny batisa zany a dia fa manomboka eo lay fanamasinana ny mino ho tonga olona masina. Ary dia mitombo hatrany hatrany zany fanamasinana izany. Mitombo hatrany hatrany zany amin'ny fitomboan'ny olona amin'ny finoana, ao amin'ny fiainan'ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary dia izany no hetahetan'ny apôstôly eto. Izay kendreny ny asan'ny fiangonana, zay kendreny ny asan'ny fiangonana, dia ny hahatateraka ny olona masina hoy Paoly apôstôly, mba hitombo amin'ny finoana, mba ho tonga olon-dehibe fa tsy ho zaza amin'ny finoana isony, olon-dehibe mahatratra ny alehiben'ny finoana, ho tateraka izy. Ka dia hoy Jesosy, ho tateraka ianareo, aoka ho tateraka ianareo tahaka ny fahataterahan'ny rainareo izay ny an-danitra. Izany fahataterahana izany a, raha tsy resaka afa-tsy ny eto amin'ny Tesaloniana isika, no lazaina hoe ho masina tateraka. Ary izany dia tsy tateraka raha tsy ao ny asan'Andriamanitra mahagaga amin'ny alalan'ny teniny, izay iainasika, hitomboasika, androsoasika, aharetasika amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny teniny sanandro sanandro. Amin'ny alalan'ny teniny izay hiarovan'Andriamanitra asika araka ny teniny izay lazainy eto, harovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tateraka. Dia hoy ny teny manaraka izany, zay teny fampahirezana tokoa, zay teny fanomezana toko tokoa, mahatoky izay ny antso anareo sady isiany no hanefa izany. Mahatoky izay ny antso anareo sady isiany no hanefa izany. Ny teny hoe mahatoky dia teny anankiray izay ilazana, entina hilazana reo toetra amam-pomban'Andriamanitra izany. Ka ilazana fa Andriamanitra dia tsy miova, Andriamanitra dia tsy mivadika fa maharitra. Izao no navalin'Andriamanitra ny Mosesy, raha nanontany an'Andriamanitra izy, dia izao no navalin'Andriamanitra, izaho zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Lazao amin'ny zanak'Israely fa izao no anaran'Andriamanitra izay miantso anareo hiala tany Egypta, izaho zay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Zany hoe tsy miova. Ary satria tsy miova izy dia to mandrakariva ny teniny, to mandrakariva ny teniny. Io moa dia tanteraka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Zay lazaina amin'ny Hebreo hoe Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay.
Zany hoe azo antoka ka ny hevi-dehibe zay finosony zany hoe mahatoky zany a dia mitazona mafy ny teniny ekena, mitazona mafy ny teniny ekena, zany hoe marina zany. Zany no hevi-dehibe ao, mitazona mafy ny teniny ekena, mitombona tsara, miorona mafy, dia ilazana fahamafisana sy fiovana izany. Ny teny frantsay dia manao azy ny hoe ny fahatokisana dia milaza zavatra mafy, solidité, stabilité, sécurité. Io moa dia entina hilazana ny fitazonan'Andriamanitra ny fanekena izay tsy miova, ny fanekena izay ataon'Andriamanitra tsy miova izany. Ny teny Hebreo dia mitovitovy ihany amin'ny teny Grika. Ny teny Hebreo dia ny hoe aman, ary zay no niraisy ny Grika ihany koa ny hoe amen, zany hoe marina tokoa, marina tokoa. Fatatsika hatrany amin'ny sekoly lahady ny teny zay ampianarin'ny Ray aman-dreny Martin Luther fa rehefa mamarana ny fanazavana ny fampianarana izy dia zany hoe izany rehetra izany dia marina tokoa, zany hoe azo antoka, azo antoka izany. Marina Andriamanitra, tsy mivadika amin'ny fanekena izy. Raha jerena ny tantaran'ny zanak'Israely manoloana ny fanekena izay nataon'Andriamanitra taminy, dia zao ny zavatra mahagaga raha misy firenena izay atao hoe maditra tety ambony tany, firenena izay mafy hatoka maditra, dia io zanak'Israely io, maditra zany. Kanefa raha misy ihany koa ny atao hoe firenena izay nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany manokana, dia ny Israely tamin'ny alalan'ny fidianany azy ka nanaovan'ny fanekena taminy hoe izaho Andriamanitra reo ary ianareo ho oloko. Dia misy fanekena nataon'Andriamanitra izany, dia raha refesina natao hoe sipihina arahana amin'ny fisipika ny lafiny avy amin'Andriamanitra, dia mahisy sy mandrakariva sy mivadika tamin'izany teny nataony izany izy. Fa raha lafiny avy amin'ny Israely ilay vahoaka an'Andriamanitra, dia misy bilasibilaka mivadibadika azo sy aroa sy sisy. Fatatsika zany eo anatin'ny tantara. Zany hoe Andriamanitra dia mahatoky, fa lay olon'Andriamanitra dia mivadibadika sy mahatoky. Ka io toetr'Andriamanitra mahatoky sy miova io no lazany apôstôly Paoly eto ka ampahiresina ny Tesalonianina ihany koa, fa lay Andriamanitra zay fanandray anareo ho zanany nividy anareo tamin'ny rano Jesosy, nanamasina anareo, dia mahatoky ka sy miova, ary dia kino amin'izany ihany ny fiainanareo.
ho asika kristianina, ho asika fiangonana. Io toetr'Andriamanitra mahatoky io dia tiany hiaina asika koa io, tiany haraha asika koa io. Tahaka ny filazan'Andriamanitra amin'ny toerana mariny hoe satria masina aho dia aoka ho masina ianareo, satria mpamindra fo aho dia aoka ho mpamindra fo ianareo, aoka mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Didy vaovao no nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo, zany hoe reo toetra mampomba an'Andriamanitra mahatoky, marina, mamindra fo, tia sy ny sisa, dia toetra sy lazaina fotsiny zany, fa toetra zay tiany hiaina sika zanany koa izany. Dia satria mahatoky aho dia aoka ho mahatoky koa ianareo. Mahatoky amin'ny teny ekena, mahatoky amin'ny teny nekena. Eto dia mampitodika ihany amin'ny zavatra izay mahazatra antsika andavanandro, fahitasika, fanaosika, nefa tsy fantatra na manao ahoana ny fahazahoantsika an'izany, dia ny teny hoe sakramenta. Ny teny hoe sakramenta, io teny io dia milaza fianianana, milaza fianianana, fanekena zany, fianianana fa ho mahatoky. Amin'ny lafiny anankiray Andriamanitra dia mianiana amin'ny tenany, ka mampifamatotra ny tenany amintsika amin'ny alalan'ny amin'izay asika andraisany asika ho zanany amin'ny alalan'ireo sakramenta ireo. Ka dia ilazany hoe ho mahatoky aho, ka dia mamatotra ny tenany amin'ny fiainasika izy, fa hifamatotra amintsika. Amin'ny andaniny isika kristianina izay mandray izany sakramenta izany dia manao hoe eny tompoko, hifaty ny devoly sy ny asany rehetra ny fomba rehetra va ianao, eny tompoko. Ranona moa manaiky, moa mifaty ny devoly sy ny asany rehetra ny fomba rehetra, eny tompoko. Dia misy eny masina izay atao, zany hoe mianiana sika eo fa eny tompoko. Ho mahatoky ny dikan'izany, aoka ho mahatoky. Tao amin'ny miaramila Romanina dia ny hoe sakramenta dia teny milaza ny fianianana izay ataon'ny miaramila manoloana ny amperora, fa ho mahatoky izy ka sy hiala amin'ny amperora, sy hiala amin'ny fanjakana na inona, fa ho mahatoky izy amin'ny fankatanterahana ny didy sy ny baiko rehetra, ho mahatoky izy. Na dia hiatra manainy aza zany dia ho mahatoky izy. Ka dia tsy tokony ho lasaka amin'izany ihany koa isika kristianina, raha miditra amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandavana ny devoly sy ny asany rehetra ary ny fombany rehetra, ka manaiky hoe eny tompoko. Dia tokony ho hita taratra sy ho velo-soratra amin'ny fiainantsika. Zany le toetra n'Andriamanitra mahatoky, zany.
ka dia ho lasa mahatoky ihany koa isika. Mahatoky amin'ny fiainana andavanandro, mahatoky amin'ny asa fijoroana ho vavolombelona, mahatoky amin'ny fampielezana ny filazantsara. Amin'ny alalan'ireo fijoroasika ho mahatoky dia amin'ny alalan'izany ihany koa no hataterahan'ilay fahamasinana izay kendren'Andriamanitra ho antsika izany. Satria na manao ahoana fikendren'Andriamanitra sy fanirian'Andriamanitra ansika mba ho masy tatateraka ka sy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, dia zavatra tsy tongatonga ho azy izany. Fa raha Andriamanitra te hiara-miasa amintsika, fa isika kosa manosy-bohon-tagnana ka tsy mety ho hamasinina, dia tsy ho tanteraka izany. Io no zavatra mampieritreritra matetika amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny kristiana. Misy batisa tao agna-piangonana, misy confirmation tao agna-piangonana, zany hoe midika zany fa hamasinao. Misy mariage tao am-piangonana, fanamasinana, fanambadiana. Vatany vao miala ny rindrin-efatry ny fiangonana, Andriamanitra dia nanamasina fa ny olona tsy mety ny hamasinina, tsy mety mihamasina. Fa indraindray azy dia zavatra mifanohitra amin'ilay fahamasinana izay nanamasinan'Andriamanitra no miseho amin'ny alalan'ireny lanonana samihafa ireny azy. Koa dia teny fampahirezana, teny fanomezana toky no ataon'ny Paoly apôstôly eto. Fa mahatoky Andriamanitra izay miantso, ary ny ray aman-dreny izay tonian'ny fiangonana loterana malagasy dia nandray an'izao ho faneva tokoa. Mbola hoy teto, ho rey eto ny tantara, fa dia azo eritreretina amin'ireo asa maro izay no tanterahany teo anivon'ny sahan'ny fiangonana loterana malagasy. Indraindray azy hatrany ampita amin'ireo dia maro izay andihanana asisy aroa, amin'ireo olana maro sy ombitratra izay sahanina ary tadiavana valy miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Satria ny asa ao amin'ny fohy be ao dia izany, hitondrany fiangonana, hitondrany ny olona izao olana maro samihafa izao, dia ny mamahy tadia vahaolana samihafa. Zay azo heverina fa zavatra sarotra ao amin'ny fiainana izany. Raha ny tegna maha olombelona fotsiny amin'izao dia tsy mahazaka an'izany. Nefa noho ilay Tompo izay niantso hanananjara amin'ny famonjeny tao amin'ny batisa ka hiray lova amin'ny Jesosy Kristy Tompo, noho ilay Tompo izay niantso ka nametraka fitokisana aminy nandray azy ho mpiara-miasa tao amin'ny asa fanompoana tanterahany tao anivon'ny fiangonana, dia sapany fa mahatoky tokoa Andriamanitra. Mahatoky tokoa Andriamanitra ka dia nahasapa tahaka ny Paoly izy noho ny fiainany zany
fomban'Andriamanitra izany fa sy mivadika eo Andriamanitra io. Noho ny fahasapana ny fomban'Andriamanitra azy, araka ny teny fikasana ny meny Jesosy ny hoe ino zao momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao, dia sy mivadika Andriamanitra fa miasa tokoa, momba tokoa ary mahatoky tokoa, ka dia noraisy ny fanefa ary zaraina amintsika eto ihany koa, hitondrahansika ny fiainasika, hametrahasika ny fiainasika amin'ny pahatokisana eo ampelantanan'i Jesosy, ary hitondrasika ny fiainasika ihany koa ho mahatoky amin'ny mahazanak'Andriamanitra sika. Amen. Mbola hivavaka isika. Mbola misaotra anao zahay, reto Jesosy Kristy Tompo, fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia nasanganao tamin'ny alalan'ny batisa masina, na dia olombelona vovoka sy lavenina azy, miosina amin'ny fahotany zao tontolo zao zahay olombelona. Asanganao tao amin'ny batisa masina, vidinao tamin'ny ranao masina sarobidy ka diovinao mba ho olona masina tokoa hitondra ny voninahitra ao. Misaotra satria dia noraisinao hanananjara amin'izany famonjenao izany zahay, ary dia manaiky hanamasina anay mandrakariva ala amin'ny alalan'ny teninao, sy mijery ny fahadiranay, sy mijery ny fivadibadihanay, fa mijery anay ao amin'ny famindramponao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra satria mbola itrahanao fitokisana, raisinao mpiara-miasa aminao, mpiara-mamory aminao ao amin'ny tany mbolobokao izahay. Ny ankatanay aminao ry Tompo dia ny tsy amelanao anay ho irery tokoa, fa hampahirezinao, hampirisihinao amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanahinao masina, hizoro vavolombelona anaranao tokoa, ka ho tonga mpanompo mahatoky hahazo ilay sady-boninahitry ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika mandre izany teny zany amin'ny alalan'ny mpanompony, ary dia misaotra ny mpanompony ihany koa izay nanambara antsika ny teny faneva izay manambara fa mahatoky Andriamanitra. Ka irahantsika manao ny hira fahatelopolo sy 700. Endrika sariaka no anombokanao Jehovah Ray.